Tonga ny araba ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalora Valomanana, ny syndicat ny mpiasan'ny commune n'Antananarivo Renivohitra, tarihan'ny dokotera Rakotomaro Tsinjo Ismael. Ny fanaraka ny rotota fa ho amafisina ny fiaraha-miasa, ny ben'ny tanàna kosa dia laza mazava fa miaino ny tenany. Anisan'ny noresahana tamin'izany ny fampitomboana ny fampidiram-bola ny tanàna n'Antananarivo Renivohitra mba ahafahana mijery ireo tombotsoan'ny mpiasa isan-tsokajiny. Mitondra ny fanazavana ny filohan'ny syndicat Dr Rakotomaro Tsinjo Ismael. Marina tokoa zany tonotona tokoa moa zany amin'izao taona vaovao zao ka dia rariny sitsy ny ariverinay fa adidiny miaraban'ny ben'ny tanàna Antananarivo nahatratra izao taona vaovao izao ka dia tao anatin'izany dia nisy ny fanolorana solom-body akoha ary nivoatra ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa izay ho amafisana bebe kokoa amin'ity taona 17 ity ka dia nanokatra varavarana ho an'ny syndicat ny ben'ny tanàna Antananarivo ahafahana mieno mitondra ny sosikevitra maro samihafa entina hanatsarana ity tanàna Antananarivo ity. Izay moa le hoe telo toko mamasana andro zany tsisy tompotrano mionontsony zany ankehitriny fa dia nirarianay mba ho tafapaka any amin'ny tokony antefany tokoa izany sosikevitray rehetrarehetra zany amin'ny fampandrosoana ny tanàna amin'ny akapobeany. Zay zany ny tena votoatin-kevitra no dinihana tao zany fa dia ho hita eo moa zany toy amin'ny fanatanterahana maro samihafa amin'ity taona ity. Ny zavatra nitsindriana manokana dia eo amin'le resaka fampidiram-bola ny tanàna. Izany hoe hita zany fa somary marisarisa ihany ny ara-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo ka ny mpiasa zany dia tena mametraka tsindrim-peo mihitsy mikasika an'iny hoe mba hiakatra izany kitapom-bola ny tanàna Antananarivo zany ahafahana misahana ireo asa maro fanarenana na ny karama na ny mety remise ho an'ny mpiasa maro isan-karazany izany rehetrarehetra zany ny tena tianay nitsindriana tamin'ity taona ity mba tsy ho hidirana faty antoka tsika eto amin'ny tanàna Antananarivo zany ny akapobeany.